miarabantsika rehetrarehetra minao fahasalamatsarysika no kokoa ny ao amin'ny info izay manao kokoa ao amin'ny canto info bizomambe ao amin'ny canto info ary isaorana betsaka ny namana ny rahavavy ao amin'ny info izay izay mampahiry sotra betsaka ary mirarso isaorana betsaka ihany koa ireo olona izay nanome ireo olona malala-tanana na amin'ny fanampiana any association Zanak'I Gasikara nisy olona malala-tanana mahafinaritra be taty nisy nanome fanampiana ny association Zanak'I Gasikara. Merci beaucoup pour votre générosité, votre soutien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Adianina kely indray aloha le resaka mathématique izy resaka message subliminal mbola zava-miafina ihany resana androany fa tsy subliminal tsony. Androantsika resaka atao histoire indray toy le resaka tantaran'i Madagasikara zay efa noresantsika ihany fa hiditra lalindanina kely anatin'le resaka ny Égypte, zany hoe ancienne Égypte atsika androany Égypte Afrique noire na Égypte Mainty Hoditra zay no resantsika androany satria raha tadidinareo tamin'le resaka tantaran'i Madagasikara dia noresantsika tao zay hoe ny égyptiana dia anisan'ireo firenena anisan'ireo foko miteny Bantu ary ny tena manakaiky ny fihavian'ny razamben'i Madagascar dia amin'ireo foko zay miteny Bantu satria fa noresantsika zay hoe ny Bantu dia fiteny zany hoe teny ampiasain'ireo karazana foko n'olona vitsivitsy maromaro. Anaraka ny fikarohana izay nataony professeur Sheikh Anta Diop isika anatin'izany Égypte zany dia olona Afrikanina Mainty Hoditra no namorona ny civilisation égyptienne fa talohany ny resahana ny ireo fikarohana izay ataon'ireo égyptologue ireo dia mila tsy ahivina sy mila fantarina fa dia efa nisy olona Mainty Hoditra nipetraka atao anatin'izany Égypte zany ireny olona antsointsika hoe vazimba ireny na pygmée izy amin'ny teny frantsay ireny efa nisy tao Égypte dia nisy karazana olona zay lavalava zany satria tsy hoe vazimba zay mantsy olona fohifohy dia olona mba manamanana metatra ny alavian'ny Soudan niditra na coloniser na nanjanaka any reto vazimba ireto jerevantsika izay rehefa aveo fa alohan'ny hidirantsika amin'izay mba jerevana kely aloha ireo fossile izay hitany reto archéologue tany amin'izany fotoana zany atomboka atsika amin'ny fossile zay farany zay antitra indrindra dia ny fossile zay hita tao kibiche zany hoe crâne izy io crâne karandoha dia manaraka zany crâne zay hita tao amin'ny Erto mbola any Éthiopie ihany dia 100 000 ans tany hoany dia aveo moa nahita ny teny Israel hoe nahita nify tsy fantatra hoe nifinizy na nifininina fa nahita nify zay mahatratra eo amin'ny 400 000 ans tany hoany zany fa saingy tsy tena ampidirina tanatin'ny tantara na tsy dia nisy resaka firy izy satria feno hosoka be dia tsy nisy adihevitra be dia tsy niraisin'olona tsy natao anatin'ny tantara dia aveo taty aoriana nisy any little foot izay fossile na squelette hitandry zareo tany amin'ny 1994 namoahana azy tia izay archéologue Ron Clark nahita an'izany little foot zany vehivavy eo amin'ny 30 taona izy io mirefy 1m35 ary mbola tany Éthiopie ihany dia aveo nahitana ny Lucie zay efa niresahako rehefa nataontsika tanatin'ny vaovao le natao endrikendrika babakoto iny Lucie tany amin'ny 1974 indray iny dia tany amin'ny 1974 25 novembre no nahitana ny Lucie vehivavy indray izy mbola vehivavy ihany eo amin'ny 5 taona ary mirefy 2 metatra 10 1m10
dia raha dinidinitsika zany zay ihany kranina tsy misy metatra fa mahakranina zay fa le itony vehivavy roa tony zany i little foot sy i Lucie Lucie milanja mirefy 1m10 ou 5 taona ary little foot 1m35 eo vehivavy 3 taona de raha mandinika zany sika raha zay refy zay de tonga de tokony mba fantatra avy hatrany hoe vazimba zany reto satria nain na pygmé moa fiantsona anazy vazimba ary raha tadidinareo tsara le niresantsika tanatin'izao vidéo zany dia nitao amin'ny toerana misy any Israel am'izao fotoana zao le iadiny Palestine sy Israel am'izao dia vazimba no tao taloha de aveo rehefa niditra ny européenne de nifindra monina de nifindra nakaty Afrika Atsimo, Congo, atody aty Comore, Madagascar. Ny tao Egypte ihany koa dia mbola vazimba ihany koa fa rehefa nozanahiny reto Afrikanina niala avy any Soudan izay foko ihany koa izy ty karazana foko niala avy tany Soudan foko anu ny anarany ary nanjanaka anreto vazimba ireto. Ny fikaroana nataony Cheikh Anta Diop dia nanao fikaroana mikasika ny fihavian'ny egyptianina ary mikasika ny fihainan'ireo afrikanina talohan'ny fanjanahantany. Izany hoe mila fantarina ihany koa fa talohan'ny nanjanahana ny afrikanina dia nanana fiainan'izy ireo, nanana ny fomba fivavahany, nanana ny fombafomba zay fiainany fa saingy tsy de resahana zany fa le esclavage na colonisation na le fanambanina ny afrikanina ihany no ampianarina antsika sy ny resahina matetika dia mijanonao an-tsaina iny de fa tsy tia nitatra saina intsony sika hoe tia fantatra zany fiainany zany afrikanina zany ary zany no fikaroana nataon'izy ty ary izy nanao fikaroana tany Egypte teo ambanin'ny UNESCO na de sarotra zany nazahoany fahazoan-dalana nahoan'izany satria anatin'ny taona maromaro zay vao nahazo fahazoan-dalana andeha nanao fikaroana ny Egypte. Nisy professeur anankiroa izy ireo dia i Théophile Obenga ary Cheikh Anta Diop. Izy roa reo dia nikontrevana firenena maromaro 70 firenena eran-tany zany no nicontran'izy roa reo satria niteny hoe tsy afrikanina velively ny civilisation egyptianina satria hatramin'izao de mbola tsy mino ary tsy mety manaiky ny firenena tandrefana hatrany Russie hatrany Asie hoe afrikanina mainty hoditra ngita volo reny no namorona le pyramide satria misy miteny hoe extraterrestre nanao azy, misy miteny hoe tsy afrikanina fa efa teo le izy, misy iny resaka lavabe satria tsy mety manaiky mihintsy ny hoe manana ny sainy, manana ny fahaizany izany afrikanina zany ary tsy te hiditra am'le resaka hoe nanahoana tokoa moa ny fiainan'ireto afrikanina reto talohany nandevozana azy. Teo zany hitatsika teo ny metametatry ny reto olona reto satria talohan'ny nidiran'ireo anou ilay fokon'olona anou izay niala avy any Soudan du Sud ary Egypte du Sud dia niditra tany namorona n'izany civilisation nanjanaka ny vazimba zay nipetraka tao dia efa nisy vazimba teo taty aorina efapolo taona taty aorina tamin'ny fikaroany Cheikh Anta Diop zay vao niaiko hoe mainty hoditra marina no nanao ny civilisation egyptianina dia nipirofo ahafantarana azy hoe mainty hoditra tokoa ireo olona reo de zavatra tsotra faran'izay tsotra indrindra rehefa mijery ny statue isika dia simba foana ny orina ireo statue ireo dikan'izay mba tsy tianao fantatra hoe petakorina lay olona namorona le statue de hita tsara ny am'le tetezan'orina jerefy tsara le tetezan'orina n'le statue de mbola hita tsara mihitsy hoe petaka. Ny molotra ihany koa de hita hoe molotra na mainty hoditra, ny tehina dia hita mihitsy hoe afrikanina mampiasa tehina any amintsika any atsimotsimo iny izy amin'iny andro iny dia lefina zany hoe mitovy ny tehina sceptre fiantson'izy ireo azy
fa rehefa ataon'izy ireo amin'ny film izy moa dia atao sarisarina zavatra hafa satria eo ihany le hoe afotsifotsiana sy avadika sy amboarimboarina le tantaran'le Mainty Hoditra dia lasa zavatra hafa lefina no fampiasana de tehina de lasa sceptre izy amin'ny ty fiainana moderne ty dia eo ihany koa ireo lamba fanaovan'izy ireo izay amitsika ny Madagascar eo ny malabary eo koa le lamba landy ilay anaovantsika rehefa misy fety na reny mpanjaka reny le taloha amin'izao moa ny vohipeno amin'ny sisisiny mbola maro de maro ny lamba landy amidy ny lamba landy avoaka toy ny malabary zay zany rehetrarehetra zany izy daholo zany de teo fa nytenetsika ihany koa tanatin'le vidéo farany mikasika ny Madagascar hoe ny omby ny farany zavatra manandanja indrindra amin'ny retolo reto de itovizany foko zany teny Bantu izany hoe ny omby ary zany mahatonga ny alatromby sy ny rehefa makavady na rehefa resaka fahafatesana na fahoriana na fety na zavatra ohatr'izany de omby tsy maintsy eo foana iny koa de itovizany foko miteny Bantu iny ka fitiavana omby ny fahaizana izy reto mamaky vato ny fahaizana izy reto manao asa tanana satria ny gasy na de zavatra kely ohatrany hoe kanety reny na zava-pisotro reny na plastika na pneu na inona afitany gasy ary malagasy zavatra asa tanana mafinaritra be zany vazimba zany ny tany taloha tao en Egypte dia tonga nanjanaka ireto Soudanais reto foko anou izay niala avy tany Soudan dia rehefa leo tsy hoe rehefa leo moa zany fa nampijaliana loatra ny vazimba zay mipetraka teo dia niala de lasa nifindra monina dia lasa tonga tany Israel de raha ohatra zany ka raha zay fa enotsika zay de tokony ho fantatritsika ary mitombina ilay fitenenana hoe ny gasy dia taranaka hebreo taranaka Israel satria raha nodinitsika zany zay rehetrarehetra zay raha vazimba ny tao Egypte taloha ka nozanainy reto ary niala ary raha vazimba ihany koa tao amin'ny tany Israel zay iadian'izy Palestina taloha no nidiran'ireo olona ireo dia nifindra monina satria nanomboka nidiran'ireo européenne dia niantombo ny fanjanana dia niala izy ireo ary nifindra monina de niparitaka de tokony ho fantatsika amin'izay zany hoe Afrikanina no nanjanaka nanandevy an'reto vazimba reto tany Egypte de raha ohatra zany raha isika miresaka baiboly izy de tokony de fantatsika hoe ireo zany le ataon'izy ireo hoe Israel dia zany ny antony ampisaraha-bazana an'ireo Afrikanina ireo gasy ireo satria ireo lay tribu zay resahan'izy ireo le hoe tribu 12 tribu zany etnie foko ny dikan'izany hoe ireo foko miteny Bantu ireo raha ohatra ka Bantu zany ny tao en Egypte sy ny tany Israel de mazava ho azy ilay vazimba nivoaka avy tao Egypte no niparitaka nifindra monina nisaraka nifindra monina karaha ireo olona ireo miaraka indray andro ary zany tena mahasarotra ny ampiarahana ny Afrikanina satria atao mafy de mafy ary tena tsara tarebe mihitsy ny zavatra anaratsiana ireo Afrikanina ireo sy ametrahana ny mpitondra faran'izay ratsy saina indrindra hitondra ka mba tsy ampikambana ny Afrikanina rehetrarehetra fa raha ireo no mitambatra dia matanjaka ohatrany taloha ny tsy itovizany ny firenena tandrefana sy ny Afrikanina mantsy de le fomba le toetra ny asika aty amin'ny Afrikanina matetika malemy fanahy mahay mamela heloka ary mino Andriamanitra veriko indray mino Andriamanitra tokana izy ireo zay tsy de itovizany amin'izao fotoana zao ary zany daholo no natonga an'ireo
ny firenena tandrefana zay niditra tany Afrika niditra taty Madagascar, napiditra ny fivavahana, napiditra ny baiboly, napiditra ny fianarana diso zay nampianarana antsika izay nanambaninantsika hoe anareo babakoto tsy nipoitra avy aminareo ny olona fa ianareo babakoto ary adamaseva ny poiran'ny olona izay avy aty ny fipoirany firazanany sy ny zany tetika daholo zany mba anambanina irabesena ny gasy, irabesena ny afrikanina amizay tsy amizay miniminy foana de lasa adino le maha afrikanina ny afrikanina, adino le maha gasy ny gasy, nilay soto avina gasy, ilay Andriamanitra tokana izay nampiasay ny tiavin'ny gasy taloha fa lasa mitia Andriamanitra sy fivavahan'ny tandrefana sy zavatra nampidiriny tandrefana de izao raha mahita zao lasa tsisy mifankatia, lasa le fahaizana le zavatra ataony vahiny foana anao atao fa le zavatra mahagasy anao tsy atao, le maha-afrikanina anao tsy atao, nefa ireo zavatra rehetrarehetra ireo raha mandinika dia mipoitra avy any Afrika daholo toy ny lamaody afrikanina moka an'izany rehetrarehetra zany. Ireny pataloha rovidrovitra reny mbola ataoko vidéo manaraka hoe inona ny antony satria mahatonga ny afrikanina Amerika ny Afrika izay any Amérique noire les black américain reny tegny koa ireny olona reny le andevo niala avy aty Afrika natao nalefa natao andevy tany dia noho izy ireo izay very tsy fantany intsony ny toerana nipoirany hoe avy aiza na avy aiza ary ao amin'ny toerana ao zareo tsy libre niverina ny Afrika zareo tsy hitan'izy ireo zay toerana satria na ny fototry ny toerana nipoirany tsy fantany mahatonga azy reny le miboridandridana manao fiakanjo ohatran'ireny de lay fipoirany lay rasinina tsy misy intsony dia asehon'izy ireo hoe tsy manana rasinina izahay ary tsy manana toerana andehanana dia fikorotanana sy ny alahelo ny zavatra misavorovoro ao an-tsaina de lasa avoakan'izy ireny amin'ny resaka fiakanjo le akanjo miboridandridana satria natao nandevozina efa tsy nanana hatr'izay dia tsy manana hatram'izao satria tsy manana histoire tsy manana toerana andehanana dia avoaka amin'le resaka fiakanjo de lasa ohatran'ny hoe lamaody le izy fa zay ataontsika miresaka manaraka indray zay ataontsika fohifohy fa mbola ho toisako izy ty satria mahaliana be anahy le resaka tantara resaka tantaran'ny avian'ny tantaran'ny razamben'i gasy razamben'izao tontolo zao ho toisaka izy manaraka fa aleo aloha androany aloha atao fohifohy ohatran'izay satria manjary monimonaina be manjary sorena nareo mieno manjary tsy mieno hatramin'ny farany zay fa veloma daholo dia manome fotoana indray manaraka saotra nanaraka hatramin'ny farany veloma daholo tompoko